fandehandra raha politika eto dia niona tamin'ireo lay organisation internationale de la francophonie ireo izahay tonga eto izy ireo a hijery sy amakafaka ny fanomanana ny fifidianana dia nilaza hoe reto sary reto mena ianareo dia jereo a dia nareo mandinika satria zay toerana rehetra nalehiko tamin'ny taona lasa iny a tamin'ny fahavalony volana jolay dia ny sakanana tsy navela hiditra tao anatin'ny kianjabe Mahamasina na dia efa nahazona ny autorisation zao ary ny azahoana lalana. Faharoa nandeha tany Antsiranana tamin'ny 17 ny volana aogostra tamin'ny fanokafana ny fankalazana fa 50 taona ny efitsikema sy faranjato taona ny diran'ilay misy teto Madagasikara dia nisorona tao amin'ny hôtely nisy anay izahay fa hoe efa natokana ho an'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina hono ny efitra sy ny hôtely ka melana reo ao nefa zay efa nanao réservation ray volana mialoha mba hatsirarina zany a. Dia ny manaraka indray tany Tomasina ao anatin'ny enceinte-ny Magro ankalaza ny 50 taona ny fitsingerenan'ny tiako Madagasikara na ny anniversaire ny 15e anniversaire dia tonga dia fefena tsy navela hiditra ny rarana niaraka tamin'ireo Emoregy loza dia nanjay indray tamin'ity taona ity nandeha tany Toliara tamin'ny volana janoary iny mba hifampirahaba tsy tahotra tsy endra fa voamidina amin'ny aéroport dia ohatran'ny fandrangitana adi-poko no natao dia moly mela io dia zaza kely 12 taona 12 taona 10 taona no senany lanjan'ilay taratasy dia rehefa aveo nandeha tongotra dia nanatona ana président namena voly zay nefa zay volana tsy azo akory dia nandeha tongotra nandeha niala tao le toerana fiantsonan'ireo mpalanina io titeny any zany hoe tena misy tsy mety tsy mety tsy mahagaga koa aloha zany satria ny filohan'ny ny HVM nge mbola tsy nanomana fifidianana ary mbola tsy nofidiana ka tsy mahalala tsara zany hoe fifidianana zany a madio fifidianana zany a ilaina eken'ny rehetra ary fifidianana zany a démocratique fa raha teriterena ny olona tany Ambosary zao farany teo tany Ambovombe dia misy an'ireo le gendary hafa baraka mihitsy ny gendary satria ny polisy tsy nentina anao fa ny gendary ihany ny sisika dia zany laza taminy hoe ina moa ny kapiteny ngia tamin'ny zantondro kapiteny monsieur le président tsy ara-dalàna eny tsy ara-dalàna monsieur le président fa baiko no azonay olona tsy mahay mibaiko rehetrrehetra zao dia mibaiko anareo ve fa soro hiala dia mba navelana nandeha andray zahay ty teny aminareo zany hoe hoy zany hoe aiza ho aiza ny fandanany resaka politika zany aloha ny sakatsakana fa amin'ny resaka fifandraisana indray na ny fifanantonana dia misy satria tonga reo mpanao politika zao manatona eo nisy hitanareo tsy manakana mihitsy zay ty resaka ary tsy misy fantiantoko ao ana na misy vola lohako aminy rehefa miresaka miresaka aloha samy malagasy mitovy ny fiteny dia miresaka hitantsika eo nitohy iny rehefa avy eo io ary zao inga Iandro Rajoelina ny laza hoe ty resaka hono izy fa sous condition hitantsika eo ny condition za koa mba mahalala ihany ohatra n'inona ny capacité ko amin'ny resaka négociation raha ilaina miresaka dia miresaka raha izay nitondrana any an'ity firenena ity amin'izay fampandrosoana sy famezana zay tsara ho an'ny vahoaka zany keo nefa tsy nilaza aminareo mihitsy fa hoe tsy maintsy ataony resaka fa hoy aminareo samy malagasy ary tsy mifampiatsara velatsia fa aloha enona io mantsy tonga le fitenenana hoe ny eloka ibaboana mody rarina ary ny olona rehetra samy manana n'izay fahalemen'izay daholy manana ny fahaizany manana ny traikefany ka raha manontany ainao hoe ahoana mifandeha ny resaka politika tena mbola manjavozavo be niany fa mahofao be niany fa dia hitantsika eo fa ny OIF dia nilaza mihitsy hoe tena anahirana ty raha ty niona tamin'ireo le komity mpampiavana reto na CFM komity fampiavana-pirenena niona taminy dia niresaka nilaza mazava mihitsy nga Charles Rabe Mananjara zay prime ministre teo taloha ianao ny prime ministre farany teo ianao ny tratra farany teoko miankina aminao io raha io marina zany monsieur le président izy hitantsika hoe tena hampiavana very zareo
ary atraizany indépendance sy ny fahaizany mampiavana ary manantena fa ho vita nefa miezaka zareo mpanao gazety raha ataoko moa zany le président ny maka fonsaka dia hitatsika manao ny serasera zay no azoko resahana